Vao marina eo anivon'ny ONU fahafananan'i Madagasikara ireo nosy manodidina îles éparses no ahafantarantsika azy ka dia tokony averina amin'ny malagasy zany ireo tanin'ireo hoe Andriamatoa Paolo Raolinarivo. Tsy ekeny ity farany ity ihany koa ny fampahantranan'ny malagasy ary ny fampiadinan'ny samy malagasy ihany koa dia tsy azo eritreretina velively satria dia mampisarabazana zany hoy ny fanazavany. Ny administrateur civil Paolo Emilio Raolinarivo, mpanolotsaina ny Prime Ministre teo aloha Mahafaly Olivier Solonandrasana no voafidy ho talen'ny fampelezan-kevitry ny Pasteur Mayol. Nambarany tao fa isan'ny nahatonga azy anaiky iray asa amin'ny Pasteur Mayol ny fitakinan'ny îles éparses izay bodon'ny firenena frantsay. Ny Rosianina koa dia anatin'ny première puissance mondiale ary membre permanent amin'ny resaka sécurité ao amin'ny Nations Unies. Tsotra ny zavatra nahatonga ny Pasteur sy zahay nametraka anatin'le programme ny fangalana ny îles éparses satria nandalo teo daholo ny mpitondra rehetra tsisy nahazo an'io. Efa nanana fahefana ny mpitondra rehetra tsisy nahazo an'io fa tsy natorandro manalina ry zahay sy ry Pasteur nandinika hoe ahoana ny fomba hazahoana azy. Tahaka ireo mpanao politika izay manana firenena mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny Pasteur Mayol dia tsy hiatsarana velantsika andaingana amin'ny vahoaka fa maro ireo firenena izay nanantona azy fa i Russie no nitohy fijery taminy ary vonina ny metanana azy amin'ny fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Dia tahaka ny kandida rehetrarehetra hoe misy firenena vahiny miara-miasa aminazy. Ny akoho zany tonga tsy natoiny. Dia ny Rosianina no tonga nanatona. Efa nanatona mpanao politika maro izy ireo, nanatona kandida maro izy ireo, ny fampiresaka taminy sy ny dinidinika taminy, tsisy naresy lahatra azy. Dia ny fanadiadina nataon'izy ireo nandresy lahatra azy hoe Pasteur Mayol no kandida mety amintsika raha anoana kandida tsika eto Madagasikara. Dia izy ireo zany no firenena izay tapa-kevitra ny hiara-iasa amiko ampandroso amin'ity firenena ty ary mitovy hevitra amin'ny zavatra takiky ihany koa dia ny hoe hiady amin'ny fantrana eto Madagasikara, tany-tandalana eto Madagasikara ary hitaky io îles éparses io hiverina amin'ny firenena malagasy. Nambarana nefa fa tsy milolona amin'ny firenena hafa ny tenany fa tsy manaiky kosa ny fampahantrana sy ny fampiadinan'ny samy malagasy.